Ao anatin'ny sebavao mahakasika ny sosialy kosa no andraisantsika vahiny ary amin'ny titakariva ity izay koa zany fandriamato Jean Irina Rafanomezatsoa filoha nasionaly ny fikambanana Afary Malagasy. Miarabanao tompoko tonga soa amin'ny titakariva ity. Ya, miarabanao namana anjaka dia miaraba ihany koa ny mpandaraka ny fandarana Mativea ary mirary sondrehetra tratry ny taona 2024. Ny fikambanana Afary Malagasy moa zany raha tsy aivina ho an'izay tsy mahalala azy dia azo atao hoe mandray atanana ny mahakasika ny zon'olombelona, manampy ihany koa ireo mpiarabelona. Araka izany ary Andriamatoa Jean Irina dia nivaliny ny taona 2024 miditra amin'ny taona voatsika ny taona 2024. Inona fa manana ny fomba fiasany avy ao anivon'ny Afary Malagasy, manana ny vina ihany koa amin'ity taona vaovao ity. Ya, ny tiako mariana fotsiny folo senjato sy arivo ireo fitarainana voarainay tamin'ny taona 2012 raika amin'ny fitopolo amby zato izy amin'ity taona 2013 ity. Ny zavatra tiako ampitaina ho an'ny rehetra namananjaka dia ny fatahoranay, fanahinay zany ny fipoahana ara-tsosialy satria maro be loatra ireo olana eo amin'ny resaka adin-tany, fandrodanana trano etsy sy eroa, ny tsy fisian'ny asa, ny olana ara-tokantrano, ny tsy famelomany ray ny zanany, ny fikasihan-tanana, ny fanitsakitsahana tokantrano, eo ihany koa ny zon'ny ankizy, ny sarandalana izay rahantsika malala fa niakatra, ny didy jadona na ny teny anavina ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany, ny tsy firarahina ny zokiolona moa zany eto Madagasikara dia hatramin'izay 20 taona nazahoana fahaleovantena izay dia mbola tsisy ny politika mazava ny zokiolona. Eo ihany koa ny olana amin'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo fandravana trano etsy sy eroa. Eo zany ny zavatra teneninay njaka dia somary manahy zahay ary hitanay fiainam-pony isan'andro izay miaraka aminay dia mahita ihany koa zahay ao anatin'izay zay moa tsy mijanona mpanakihana fiarahamonim-pirenenanay fa manolotra ihany koa zay sosikevitra sy ny fomba fiasanay. Ny fomba sosikevitra voalohany zany ho atolotra amahana ny olana rehetra io dia amin'ny alalan'ny fampiresahana ihany na ilay hoe entretien. Ka ao ihany koa nisy ny conseil des ministres natao teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tamin'ny 23 mai 2012 mandrara mampianto aloha ny fanalana ny olona amin'ny tranony sy ny taniny izay mitondra ny larana 654/12 atao anatin'izao fotoana izao. Nefa mahagaga fa mbola misy ireo tompona andraikitra sasatsasany tsy manaja an'io conseil des ministres io. Eo amin'ny tany dia hiezaka izahay apiatra n'ilay ary eto zany androany dia efa manomboka manentana ny vahoaka hoe jereo ny taratasy taninao ary tokony ianao tsy ho mandromandro manana aretina. Rehefa mipetraka 20 taona mahery ianao ka tsy hitanao izay hevitra momba ny taratasy tany dia mananjo ianao amin'ilay voalazan'ny lalàna amin'ny alalan'ny prescription acquisitive na ny fanoratana ara-panajariana afaka hoentina eny amin'ny tribunal première instance toerana misy ianao izay fangatahana izay voalazan'ny lalàna velona. Dia ihany koa marobe ireo fiantson'ny polisy na gendarme amin'izao vanim-potoana izao no ireo olana maro samihafa. Betsaka moa ny olona matahotra raha vao mandray ny convocation na polisy na gendarme. Ny Afary Malagasy zany dia mitehitra manentana ny rehetra tsy atahotra birao ka manoloana an'izay zany dia mametraka izahay hoe misy ny article 53 amin'ny code procédure pénale izay tianay holazaina ho an'ny rehetra fa mananjo izy hiantso olona anatrika ny anketiny ka ho an'ireo izay nitondra convocation polisy na gendarme teny amin'ny Afary Malagasy indrindra fa hoe eloka tsotra dia afaka manao assistante n'izany atsitrapo ny Afary Malagasy. Eo moa zavatra tena tiako tenenina, ny Afary Malagasy dia tsy manana mpamatsy vola fa ny zavatra tenenina ihany koa mahafikambanana azy dia ny zavatra rehetra fitiavana zany ny raha miasa ao anatiny. Tiako koa ny anao tsitsitsitsaritra fa 940 zao mpikambana Afary Malagasy manerana ny nosy ary Antananarivo Mahajanga, Fianaratsoa sy Tamatavy no misy an'ireo Afary Malagasy zany hatreto aloha. Ny nahafantarana ny fikambanana Afary Malagasy araka ny fanambara teo dia ny fanampiana eo amin'ny sehatra ara-tsosialy ny mponina ny fiainany zon'olombelona ihany koa. Amin'ny ankapobeny ny misy zao ny olona ny tokantrano any mareny resadresakitsika amin'ny takarivo ity dia ty an-tany hoe aiza moa ny ahitana an'ity Afary Malagasy ity, mety misy ve ny lahara-taribia azahoana azy satria mety mila fanampiana ihany koa ny tokantrano any. Ny lahara-taribia azahoana ny Afary Malagasy zany dia 033 17 743 98 033 17 743 98 033 17 743 98. Ny toerana misy ny Afary Malagasy dia eny amin'ny Barao-Pokotany no zato Estain zany hoe eo ampitan'ny Sovina ambadiky ny FTKM no zato Hebron ao amin'ny Barao-Pokotany mihitsy. Eo moa zavatra misy apikokely namana njaka hoe le zokiolona ireo zokiolona ireo dia anisan'ny angatahana sy talaonay ny jerevana manokana azy satria maro dia maro izy ireo manerana ny nosy ary ny fikambanana manana zokiolona
maro indrindra de ny afary malagasy. Eo ihany koa zany zavatra anairako a misy ny enfant de la rue na le ankizy mpatoretsena izay etsoko ny tsirairay avy a sy afaka manampy azy reny satria am'izao fotoana zao de misy folo miana-damahery izy a ao amin'ny afary malagasy a ary ny farany de farany a mikasika ny coopérative izay an'ny CTI izay namoaka fanambarana fa anaraka ny kalitao anatin'ny roa volana ary nampiakatra ny sarandalana ankehitriny zoky olona mpianatra samy sahirana amin'ny sarandalana io ka manaitra ny sain'ny tompona ndraiky zay ary ny mitaky mivava nataon'ny CTI tamin'ny hainao manjery zahay hoe ampanara-penitra ny fitaterana kakehitriny mbola tsy feno le roa volana am'le fitaterana miantso an'izany ampanajana ny afary malagasy fa be de be reo bus miverina tabadalana bus tena tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa sy le sarandalana akatra ao anatiny ka manaitra ny sain'ny tompona ndraiky zay satria mampimenimeny nampiarabely zany ao anatin'ny sosialy. Andriamatoa Jean Irina manapetra ny fotoanantsika amin'ny takariva ity faraparanetany koa zany resadresaka misy ve ny teny farany afatra ihany koa mety hoe atolotra ny tokantrano? Ya ny afatra farany zany a de zahay dia manentana ny rehetra ifametanana ary andray andraikitra sy tsy ifampitsikira manlaona ny olana misy eto amin'ny firenena indrindraindrindra ny olana ara-tsosialy eto ihany koa zay a dia vonina trany ary mametraka mandrakariva amin'ny mpiarabelona ijoro amin'ny mahintsy a anampy ny mpiarabelona manainga ny tompona andraikitra ihany koa hiditra amin'ny fampiresahana amin'ireo olana rehetra saribahana sy ny taratasy ary mba hamaly a ny fangatahan'ireo mpiarabelona sy ny rehetra de milamy mangambany a ity firenena malalatsika ity. Sorana feno ianao ny Andriamatoa Jean Irina Rafanomezatsoa Flot national ny fikambanana afary nanaiky nasain'ny fampalalama vote eto amin'ny fahitalavitra matevita amin'ny takariva ity. Ya misaotra betsaka njaka de mirary soa anareo koa.